Miarabantsika rehetra amin'ity alina ity tonga ato anatin'ny fandarana maherytsika amin'izao aliny alady izao ary dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Miarabanao mbola dia raha atsika rehetra pity fanatanjahantena amin'izao alina izao tokoa ny baolina kitra avy hatrany tsika manomboka amin'ity hariva ity satria dia miatrika lalao iresa-pirenena ny solitena malagasy tamin'ny alalan'ny ekipan'ny Tana Formation. Ny fifaninanana eto anivon'ny Océan Indien no fikambanan'ireo fédération eto anivon'ny Océan Indien ny UFOI moa izany no nifaninanan'ny Tana Formation tamin'ity herinandro ity ka raha ho an'ny lalao androany aloha no resahana dia nivoaka nandresy tamin'ny sareny ohatra nalohana ny ekipan'ny tompondakan'ny Comores ny FC Fomboni ny ekipan'ny Tana Formation raha ny vaovao voaray ka hidafy no namono ny baolina tokana tamin'izay lalao izay. Tamin'ny herinandro iny koa anefa dia mbola nivoaka nandresy nalohana ny ekipan'ny Mayotte ihany koa ity ekipan'ny Tana Formation ity tamin'ny isa telo ny ohatra baolina roa matin'ny Dafe iray matin'ny Fabrice kosa indray. Raha ny fantatra dia hiatrika ny lalao famaranana amin'ity fifaninanan'ny UFOI ity izany ny ekipan'ny Tana Formation amin'ny volana Jona ho avy izao ary dia fantatra ihany koa fa rahampitso no ody ety tanindrazana izany ekipan'ny Tana Formation izany. Izay makasika ny baolina kitra fa resaka momba ny taranja volleyball isika izay nandray lalao iresa-pirenentsika fedinina ny tompondakan'ny Afrika ho amin'ny ekipa tompondaka izany ka tsy nahitana malagasy aloha tany amin'ireo efatra voalohany fa dia tsy miatrika ny ampahivan-dalanatsika raha ny marimarina koa fa dia zareo vahiny avokoa no miatrika amin'ny lalao famaranana. Ekipan'ny Président FC Avian Kenya no nivoaka ho mpandresy tompondaka indray tamin'izay fifaninana izay rehefa nandresy ny ekipan'ny GSP avy any Algérie teo amin'ny lalao famaranana. Tsy navotsitra ny ekipan'ny Présence avy any Kenya izay miakanjo mavo eto amin'ny sary ny anaram-boninahitra mahatompondaka isatarika azy aty Afrika taoriany nandrobahany izany tamin'ny taona lasa. Resin'izy ireo tamin'ny 7-3 no tokoa mantsy ny ekipan'ny GSP avy any Algérie ny zoma ariva teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina nandritra ny lalao famaranana. Ny fanenjehana trany ny seta efatra voalohany tamin'ity fiorana ity nampisionieriny sy ny fahaiza-manao kosa nefa ny Kenianina nandritra ny tie-break ka dia nivoaka ho mpandresy tamin'ny 5-10 no enina. Efa fanindiminy no nibatany ekipan'ny Présence ity amboara continental ity miampy an'izao fandresena azo ny teto Madagasikara izao. Niaraha ny mpijery izay tonga marobe teny Mahamasina ny aiky tamin'ity fiorana ity fa avo lenta tanteraka ny volley zazavavy aty Afrika raha oharina amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Marina fa tany amin'ny laharana fahasivy sy faha-13 no nisy ny solitena malagasy dia ny Stefoto sy ny VBCD. Nazo ny laharana faha-3 kosa ny ekipan'ny Ali avy any Egypte rehefa nanamontsana ny ekipan'ny Bejaia avy any Algérie tamin'ny 7-3 no tsy misy. Akoatra ny amboara azony reto ekipa telo voalohany reto dia saika mpilalao avy amin'izy roa avokoa no nibata ny amboara ho an'ny mpilalao mendrika. Teo am-pamaranana ny lanonana moa dia nideranezaka nataon'ny federasiona malagasy ny solitena ny confédération africaine taranja volleyball tamin'ny fikarakarana ny andia ny faha-13 amin'ny fiadina ny tompondaka ny Afrika ho an'ny ekipa tompondaka.